Mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Ny teny izay akany ny afatra androany dia ny perikiopa izay novakiana tamintsika teo, ary azo omena ny lohateny hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ary miantsony antsika hoe zanany sy ondriny. Raha mijery izany lohateny izany sika havana dia tsy maintsy hojerentsika aloha hoe manahoana izany fitiavan'Andriamanitra sy izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany. Ary manaraka izany dia hoe ahoana no mahatonga azy ireo hiantso antsika ho zanany sy ondriny. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Fitiavana. Teny indroverina ao lohateny izay notenenina teo. Fa inona moa no atao hoe fitiavana amintsika olombelona? Isika rehetra tonga eto ry havana dia azoko antoka fa mahalala izany fitiavana izany daholo, satria dia samy manana ny tiany ny tsirairay. Ao ny tiany vady malalany, ao ny tiany zanany, ao ny tiany ray aman-dreniny, ao ny tiany sakaizany, ao ny tiany namany, ao ny tiany ray tampo aminy, sy ny sisa sy ny sisa. Raha mametraka ny fanontaniana nefa ianao hoe nahoana ny tianao io olona iray io, dia tena vitsy ny olona hiteny fa tiany fotsiny amin'izao io olona. Ny zava-misy dia ny hoe misy antony ny itiavan'ilay olona. Tiako satria avako, tiako satria namako, tiako satria manome zavatra be dia be, ao koa ny hoe tiako satria tia aho. Dia manamarina ny fitenin'ny razantsika mihitsy no manao hoe aterokalo ny fiainana. Fitiavana izay azo lazaina ihany koa hoe fitiavana misy tambiny. Ary raha mandalina kely fotsiny anefa isika dia marika fa io fitiavana io dia ampietsehin'ny fitiavan-tena, ary dia tena miankina tanteraka koa amin'izany fitiavan-tena izany. Izany no atao hoe fitiavana eo amintsika olombelona. Fa manahoana kosa ary izany fitiavan'Andriamanitra izany? Raha vao miresaka momba izany fitiavan'Andriamanitra izany kosa nefa isika ry havana dia tsy mba tahaka ny fitiavan'ny olombelona ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia hafakely sady ambony lavitra noho ny fitiavan'ny olombelona. Hita izany tamin'ny famoronany ny olombelona. Noforonony ho ambany kely no Andriamanitra ny olona. Hita ihany koa izany eo amin'ny famelomany antsika, ary indrindrindrindra hita izany tamin'ny famodiny antsika, araka ilay amin'ny soratra masina izay antsika tsenjery manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Dia izany tokoa no vao nankalazantsika tamin'ny Pasika teo. Nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjenantsika olombelona eto amin'izao tontolo izao izay mpanota. Izany hoe tsy manao izay sitrapon'Andriamanitra fa nandika ny teniny. Ary tamin'ny fanaovantsika izay sitrapontsika dia nivily lalana isika ka nanao izay nampalahelo anazy aza indraindray. Isika olombelona dia olona tsy tia an'Andriamanitra, satria raha milaza ny olona iray hoe tia dia tsy manao izay mampalahelo ny olona lazaina ho tiany izy. Ary dia tsy vitany hoe tsy tia an'Andriamanitra isika fa indraindray azy dia miseho fahavalony mihitsy isika amin'ny anompontsika andriamanika hafa. Na dia tsy tia an'Andriamanitra tahaka izany aza nefa isika dia mbola tia antsika ihany Andriamanitra, satria dia mbola novelominy ihany isika sady nitady izay hamonjenantsika ihany koa izy, fa tsy navelany fotsiny tamin'izao isika. Ny ao amin'ny Romanina 5:9 no isan'ny manamarina izany fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy.
fitiavan-dehibe tsy misy oatra izany no hitiavan'Andriamanitra antsika. Fitiavana be famindrapo, te hamonjy ary fitiavana tsy mikendry valiny. Ry havana, matoa tonga eto anao anio dia fitiavan'Andriamanitra no nahatonga anao teto, satria dia tia ny handray ny teniny ianao ary tena tia ny handray ny famonjena ihany koa. Ho anao io ary, na inona lalovanao eo amin'ny fiainanao, na fifaliana na fahoriana, dia izao ihany no tadidio, aza manary aza matahotra, matokian'Andriamanitra fa tena tianao izy, ary izany fitiavana ianao izany dia tsy miova fa maharitra mandrakizay. Raha toy izany ary ny fitiavan'Andriamanitra ry havana, manahoana kosa izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:17 manao hoe: tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Amin'i Jesosy dia izany no atao hoe fitiavana, ary dia tao aminy tokoa izany fitiavan-dehibe izany, satria dia noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika no nanolorany ainy ho fanavotana sy ho famonjena izao tontolo izao. Nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy ho famonjena ahy sy ho famonjena anao. Matanteran'izany asa famonjeny ahy sy anao izany anefa dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olony. Ary rehefa tonga olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, araka ny voasoratra ao amin'ny Filipianina 2:9 ka hatramin'ny 9. Ireo andiny tsotra masina ireo ry havana dia milaza mazava tsara fa sady Andriamanitra Jesosy no olona ihany koa. Andriamanitra izy, satria dia nanana ny fitoviana amin'Andriamanitra, ka nananany ny fahefana rehetra, nahalala ny zavatra rehetra izy, ary tao amin'ny toerana rehetra ihany koa nisy azy. Olona koa anefa izy, satria dia nentina nitry tena izy tamin'ny nanekeny hiaina ny fiainantsika olombelona. Izany hoe nisy fotoana noana izy te hisakafo, nandalo fahasahiranana izy, nosamborin'ny olona izy, nanaiky nampijaliana izy na dia afaka niala tamin'izany toe-javatra rehetra izany azy izy, noho ny fahefana nananany. Dia maro ny olona nametraka fanontaniana manao hoe inona tokoa moa no nahatonga azy tsy nanao izany? Ny valiny ry havana dia ny hoe ho fampandrosoana ny asa famonjena no tsy nanaovana izany. Tsy nampiasa ny maha-Andriamanitra azy tamin'ny tenany na olona azy mihitsy izy, fa nofoanany no voninahitra maha-Andriamanitra azy mba ahafahany hanatanteraka ny asa famonjena, satria raha nampiasa izany izy dia tsy nisy ny asa famonjena, tsy nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy ary tsy nitsangana tany maty ihany koa, ary dia tsy voafonjy izaho sy ianao. Isika nefa ry havana dia tao amin'izao tontolo izao no mitoetra, ary teraka sy nolehibiazina tao amin'izao tontolo izao. Izany indrindra no mahatonga antsika hanao zavatra betsaka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia manoto isika amin'izany, mpanoto isika, ary amin'ny mampanota antsika nefa dia mendrika ny faty isika, satria dia hoy ny voalaza ao amin'ny Romanina 9:17 manao hoe fahafatesana no tambiny ota. Ny olona rehetra izany dia tsy maintsy ho faty. Jesosy anefa tsy nanota, tokony tsy ho faty izy izany, kanefa dia maty tokoa izy, ary nisaina ho azy kosa ny fahotana rehetra, ary nekeny an-tsitrapo tokoa ny hoe tsy maintsy ho faty mba ho afaka izay tena meloka. Dia tsy izy izany fa izaho sy ianao. Koa antsika rehetra izao, eto izao izany, dia fitiavan'i Jesosy ahy sy anao no nanatanterahany ny asa famonjena. Vita io asa famonjena io, fa ny famonjena nohony kosa dia mbola
ilaraisy ko manontany anao ary ankehitriny efa noraisinao ve io famonjena natolony anao io famonjena io mantsy dia tahaka ny fanomezana iray izay homen'olona ka raha tsy raisinao ka raha tsy raisin'ilay olona ilay fanomezana dia tsy ho lasany mihitsy na dia efa natolotra azy tsy izany ihany fa ny tsy fandraisan'ilay olona ny fanomezana dia midika ho tsy firaharahiana ny fanomezana natolotra ary tsy izany ihany fa fanaovana tsinotsinona ihany koa ilay mpanome ko raha mbola anisan'ireo tsy nandray ny famonjena ary ianao dia aza ela asa mangatakandro fa miandry anao ny tompo ary ataovy izay andraisanao ny famonjena atolony anao fa raha izany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia maninona ny natsoa ny zanany sy ondriny tokoa isika. Hoy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka an'izao ny toko voalohany andininy fahatelo. Toko fahatelo andininy voalohany manao hoe endreo manahoana ny fitiavana naseho ny ray antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Nantsoin'Andriamanitra hoe zanany itsika. Tsy afaka ho tonga zanak'Andriamanitra nisy anefa isika raha tsy efa nandray ny famonjena ka ahoana ary mety hahaterahana izany. Isika rehetra ry havana dia samy nanota teo anatrehan'Andriamanitra fa ny olona izay mahatsiaro fa nanao zavatra tsy nifanaraka amin'ny sitrapony ka nitondra izany teo amin'Andriamanitra ary ny fonany izany elony izany olona izany no navelan'Andriamanitra eloka ary izany famelan'Andriamanitra ny elony izany no ahafahany mandray ny famonjena izay natolony. Voalohany aloha dia mino an Jesosy Kristy izany olona izany, mino fa voaombo teo amin'ny hazo fijaliana nitondra helontsika izy ary nitsangana tamin'ny maty ihany koa. Izany finoana Jesosy Kristy izany dia mahatonga ny fatokiana sy ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra ka mahatonga izany olona izany ho tafaray amin'Andriamanitra. Io finoana io dia misy vokany eo amin'ny olona satria dia misy hery vaovao miasa ho fanavozana ny ao ambony. Ny finoana ananany dia hery miasa amin'ny saina aman-kevitry ny mino. Ny ao an-tsainy sy ny hevitra ananany rehetra dia manjary avy amin'Andriamanitra ary dia lasa manao sitrapon'Andriamanitra izy ary dia mieritreritra n'Andriamanitra ihany koa izy eo amin'izay rehetrarehetra ataony. Ny fanahy masina izay raisiny amin'ny finoana no manazava ny sainy sy manadio ary mamelombelona ny fieritreretany ka mahatonga azy ho lasa olom-baovao. Fa firofiry tokoa moa ry havana ny olona talohany nandraisany ny famonjena no tsy olona tiady, be avonavona, tsy mahalala afa-tsy ny tenany, tia rendrarendra kanefa rehefa nifanena tamin'ny tompoka na ny olon-tena hiara-dia taminy dia lasa olona vaovao, tena tia filaminana, olona tia olona mieritreritra ny hafa, olona be fanetretena, olona tia mizara, dia tena misy fahagagana mihitsy eo amin'ny fiainan'ilay olona ary dia Andriamanitra no nanao izany fanovana izany. Koa ianao io ary raha miray amin'Andriamanitra amin'ny finoana ianao dia azo hery. Izay hery tsy avy aminao na avy amin'izao tontolo izao fa hery avy any ambony entinao mandresy ny ratsy ary dia manomboka eo ny fiainam-baovao. Io ilay nolazaina teo hoe nahateraka Andriamanitra ary dia antsoiny hoe zanany sady zanany tokoa ianao. Koa efa tena niova olom-baovao tokoa ary ve ianao? Efa tsapanao misy fiovana ve teo amin'ny fiainanao? Efa zanak'Andriamanitra tokoa ve ianao? Ianao ihany no afaka mamaly izany fa ny tokony ho tadidinao fotsiny dia ny hoe tena tian'Andriamanitra ianao ary dia tena zanany no fandraisany ianao fa dia miankina aminao satria dia manome safidy ianao izy. Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra fitiavana, miandry anao hanapa-kevitra izy fa tady teo fotsiny
fa ny zanaka anie dia mandovy ary dia miara-mandovy amin'i Jesosy Kristy ianao izany. Ko manontany anao ary aho hoe dia tsy tianao ve izany? Fa raha zanany no ny antsoin'Andriamanitra antsika, dia ondriny kosa no ny antsoin'i Jesosy Kristy antsika tao amin'ny teny izay nivakiana tamintsika teo ihany koa. Raha nampianatra Jesosy dia maro ny zavatra nolazainy tamin'ny alalan'ny fanoharana. Eto isika dia nomarina amin'ny ondriny, fa ny tenany kosa dia nantsoina ho mpiandry ondry. Ity fanoharana ity dia milaza zavatra momba ny olona sy ny zavatra misy eto an-tany izay nalaina mba hanazavana ny zavatra momba ny fanahy sy ny fiainana ho avy. Ny zavatra misy tamin'izany fotoana izany ry havana dia ny hoe ny ondry no foto-karena ho an'ny Hebreo sy ny firenena maro hafa koa tany antsinanana. Ny nofon'ny ondry dia tsara fihinana ary ny volon'ny ondry dia noetezana isan-taona anaovana lamba matevina. Isan'ny biby madio koa ny ondry ka azo naterina ho fanatitra, indrindra moa fa ny zanak'ondry herintaona. Fa manao ahoana marina ny fifandraisan'ny mpiandry ondry amin'ny ondriny, nahoana no noharina amin'ny ondriny isika. Matetika dia manana ondry maro ny mpiandry ondry, ary dia manana valan'ondry izy asian'ireo ondrin'ireo. Misy vavahady io valy io izay fidirana sy fivoahan'ny ondry. Rehefa alina ny andro dia ampidirina ao ambala ny ondry mba tsy ho lasa ny mpangalatra ary koa mba hiarovany azy amin'ny biby masika. Ny mpiandry ondry no mamono vavahady ny valan'ondry hidiran'ny ondry, ary matetika dia matory eo anoloan'ny vavahadin'ondry izy ireo mba hiambina ny ondriny. Rehefa maraina kosa dia antsoiny indray ireo ondrin'ireo ka avoakany andeha eny an-tendrombohitra iroakahatra. Ary izy no mivoaka voalohany amin'izany, ary dia manaraka azy ny ondriny satria dia mahafantatra ny feony izy rehetra. Araka ndrentsika tamin'ny teny novakiana teo amin'ny Jaona 7:12-13 dia voalaza fa misy ihany koa ny mpikarama, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompo ondry izy, ko raha mahita ny ambody avy dia mandany ny ondry ka mandositra, ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Jesosy anefa ry havana dia tsy mpikarama, fa izy mihitsy no miteny fa mpiandry ondry tsara izy, ary ny mpiandry ondry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Ko tsy izany tokoa ve moa no mitranga? Jesosy no nanolotra ny ainy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjena antsika ondriny, ary satria ondriny isika dia mahalala ny feony, ary tsy vita mahalala ny feony ihany isika fa dia manaraka azy ihany koa. Jesosy irery ihany no lalana tsy maintsy alehantsika hatongavantsika ao amin'Andriamanitra iray, noho ny hazo fijaliana izay mitondran'ny herontsika. Izy no manome antsika ny fialofana sy ny fiarovana ary ny fiainana mandrakizay. Raha manaiky an'i Jesosy ho mpiandry tsara ianao, ary ianao dia anisan'ny ondry ny andrasana, dia tokony ho fantatrao tsara fa tena tianao io mpiandry ianao io, ary dia mitady tsy mijanona izay mahasoa anao. Ny hariva izy mampiditra anao ambala, izy no miaro anao amin'ny fahavalo ary manome ny toromasomamy anao. Ny maraina izy mamoaka anao avy eo ambala ary mitondra anao eny amin'ny toerana ahitanao sakafonao mba hisakafoananao ny atoandro. Izy no manome hanina sahaza ho anao. Miandry anao mandra-paharivan'ny andro izy, ary mbola izy ihany koa miantoka ny tontolo andronao. Eo foana izy na andro na alina, ary na misy biby masika aza mierina te hamela anao, tena azo miantoka fa izy dia vonona hiaro anao, ary dia vonona koa aza hanolotra ny ainy hamonjeny anao ondriny. Mahita fitiavana lehibe mihoatra noho izany ve ianao? Dia izany indrindra no nakany Jesosy ny fanoharana ny amin'ny mpiandry ondry tsara sy ny ondriny, mba hatakaranao tsara
ny alehibeny ny fitiavany Jesosy Kristy anao. Ry kristiana malala, tena tianao Andriamanitra, tena tianao Jesosy Kristy, natsoiny ho zanany ianao ary natsoiny koa hoe ondriny. Ao filazantsara Anjaona 10:7 dia voasoratra hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Izany dia milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra koa izany no mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy izay zanany. Araka ny voalaza teo anefa dia ny finoanan'i Jesosy Kristy no mahatonga firaisana amin'Andriamanitra. Ahoana tokoa moa izany? Ny finoanan'i Jesosy Kristy ry havana dia milaza fa mahatoky tanteraka an'i Jesosy Kristy isika ary dia lasa manana firaisana aminy. Ary raha manana firaisana an'i Jesosy Kristy isika dia manana firaisam-pitiavana aminy ihany koa. I Jesosy Kristy anefa dia manana firaisam-pitiavana amin'Andriamanitra ary ny fitiavan'Andriamanitra no ao anatiny. Noho izany, raha manana firaisam-pitiavana amin'ny Jesosy Kristy isika dia manana firaisam-pitiavana ho azy amin'Andriamanitra ary dia izany no ilazana fa ny finoanan'i Jesosy Kristy no mahatonga firaisana amin'Andriamanitra ary dia fitiavan'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny kristianina. Fa tena manana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao tokoa ve moa ianao? Moa ve efa tiany olona heverinao ho fahavalonao ianao ary mivavaka ho azy? Moa ve efa manao soa amin'ny olona izay mankahala anao ianao? Moa ve efa misaotra izay manozona anao ianao, na dia hoe tsy teneninao mafy aza fa aokoa ihany no isaoranao azy? Izany mantsy ny tenenin'i Jesosy Kristy hoe ataon'ny olona mino azy. Raha nano fanoharana tena tendrombohitra izy. Raha malala ry havana, fa raha maha-olombelona dia tena sarotra izany. Kanefa raha manana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao kosa ianao dia tena tsotra aminao ny fanatanterahana izany, satria dia fitiavan'Andriamanitra no ao anatinao. Ary izany fitiavan'Andriamanitra ao anatinao izany no mahatonga anao hahavita izany. Dia ao anatinao anie izany fitiavan'Andriamanitra izany mba ahazahoanao mity an'Andriamanitra aloha voalohany, ary manaraka izany ahafahanao mity ny hafa ihany koa sy ahafahanao mifankatia amin'ny olona manodidina anao. Dia ho tanteraka nolazainy Jaona hoe aoko isika hifankatia fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay tia no nateraka Andriamanitra. Ny firariana ry havana dia ny hoe engany ho samy nateraka Andriamanitra daholo ny mpiangona eto ny FPM Toulouse, ka samy anana izany fitiavan'Andriamanitra izany ao anatiny ny tsirairay, ary tsy ho reheto mihitsy izany hoe tsy fifankazahoana izany. Dia anjaka tanteraka eto amin'izao fiangonana izao anie ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavany samy kristianina mba ho voninahitra Andriamanitra sy ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ety amin'ny tany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ety.